Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo mason'ny olona hahitany izany. Fa raha tsy izany, dia tsy manana valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsokatra eo mipetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba hatao ao amin'ny mangingina ny fiantranao. Ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpihatsara velatsia, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana hahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavah amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny hamaroan'ny teniny no hihainoana azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha mbola tsy mangataka aminy azy ianareo. Koa amin'izany, mivavaha toy izao ianareo: Rainay izay any an-danitra, ho hamasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafaha anay amin'ny ratsy. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamelana ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Ary raha mifady hanina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsia izay malahelo tarehy, fa mampisotisoty ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha mifady hanina, dia hosory ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Aza miharihariana ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miharihariana ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Fa izay hitoerany harenanao dia ho any koa ny fonao. Ny maso no jiron'ny tena. Koa amin'izany, raha tsara ny masonao, dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao, dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny ahalehiben'izany fahamaizinana izany? Tsy misy olona mahay manompotompo roa, fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho hamavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo.
Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo dia izay ho haninareo na izay ho sotroinareo na amin'ny tenanareo dia izay ho tafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopitra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza? Ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo? Dinio tsara ny faniriny voninkazo any an-tsaha. Tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha ny ahitra any an-tsaha, izay any ihany anio ka hatsipy eo am-patana rahampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana? Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no ho haninay, na inona no ho sotroinay, na inona no ho tafianay? Fa zany rehetra zany dia katsahiny jentilisa fatratra. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra zany. Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanahy ny azy. Ampy ho any andro ny ratsy miseho ao aminy. Sessosino dejai ny eglizy no ny fitiavany isika no rombainy kazy ho mandrakizay haniatrano irainy hampandrosoriny isika hamiratry ny hazavany urasinoani tenani sessosino dejai ny eglizy zay efa tsy jalintsony mandrapandraisana azy handanitra tsisy tomany ao amin'io toeranio nandresena fahafatesana lay ampakarina hisaotra ny zanak'ondry hodori sessosino